namoahany France 24 ny zava-misy marina tany atsimo tsy zakany mpitondra fanjakana malagasy. Fetiny 5 sy 4 Jona no foanana ny famorin'olona eny Tosy Ampitatafika. Kermesy lehibe eny amin'ny Vaovao Mbs ao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsidiako ny tokantranonao amin'ity harivariva ny alakamisy fa 4 ny volana Jona 20 sy 20 ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana arany tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy any Tomasina avy hatrany ary ny antsika misantatra ny fiarahana amin'ity harivariva ity. Ampiasa manodidina ny 300 amin'ny siranaty sambony ao Tomasina ankehitriny no mitaraina no ny fanaovany mpampiasa azy ireo tsinotsinona teo anatria ny fitakiana ny zon'izy ireo. Nisy araka izany ny fitokonana nataon'ireto mpiasa ireto tamin'ity androany ity ary nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa mba hijerakaiky ity olana mianjady amin'izy ireo ity fanentetina. Piasa manodidina ny 300 ankehitriny no mitaraina no ny fanaovan'ny mpampiasa azy ireo tsinotsinona teo anatria ny fitakiana ny zon'izy ireo. Raha ny fantara dia hatrany amin'ny taona 2024 izy ireo no nanomboka ny asa kanefa maro ireo zo tokony azo izay tsy norarahiny ny mpampiasa azy ireo akory raha araka ny fanambarana. Rehefa nanamafy ny fitakiana ny zo tokony ho azo anefa izy ireo dia fandroahana tanteraka no nitranga ny 12 ny volana Jona lasa teo. Eo anatrehan'izany dia nitokona teo anolohan'ny mpampiasa azy ireto mpiasa ireto androany izay tsy faly noho ny zavatra mahazo azy ireo. Manao antsova amin'ny fanjakana malagasy ihany koa izy ireo mba hijery vahaolana maika sy azo tsapahitanana amin'ireo mpiasa manatanteraka ny asa fanitarana ny siranatsambony Tomasina amin'izao. Eo anatin'izay zany efa nisy ny fikarakarana ny zo maha-olombelona sy mampiasa dia ataon'ny mpampiasa tsinotsinona ny fikarakarana ilay zo ary niniany tsy mihaino mihitsy izy ireo. Dia misy ny fikarakarana resaka classification de catégorie professionnelle. Dia izay efa nataony inspection de travail fisafona tany amin'ny port de développement izay moka ny mise en demeure nametraka ny catégorie professionnelle amin'ny tokony ho izy araka ny asany tsirairay aby. Dia tao anatin'izay dia niniany mpampiasa tsy nanaraka ny tokony ho izy araka ny fisafona nataony inspection de travail tany amin'ny 19 novembre 2019. Kanesan'izay dia mitodika anareo mitondra fandrakana ambaratonga ny tsirairay dinanina anao filoam-pirenena mangataka aminao izay jerevo ny mpiasa ao anatin'ny port développement fa tena mijaly ao anatin'ny crise io dia najanona ireo mpiasa ireo izay olona tiany izy ireo fona no atsofoka ireo lasa société la famille zany ny fanitarana tsiranatsambony Tamatavy nefa projet mpandrakana tokony ana bénéfice ny vahoaka ny malagasy tsy vakoboly dinanina ny zanaka Tamatavy. Angatany reto mpiasa ireto mofo ny amerenana azy ireo hanao ny asany. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray raha ampitso no tanterahana ao amin'ny tokotany malalaky ny Magoro etsy Beoririka ny etsika kermesy lehibe izay karakarainy ny tanora avy amin'ny antokotiko Madagasikara na ny gentima izany. Kilalao maro samihafa no hita eny an-toerana ka tsy anavahana sarangatona ity etsika ho tanterahana ho amin'ny rampitso ity. Ravo Razafy sy Mateo Prince. Ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny eto Magoro Beoririka androany hariva voapetrapetraka avokoa ny lamina rehetra hiatrehana ny rampitso malalaka ny toerana ho ny mpikarakara ajaina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra mba hiarovana ireo tonga anatrika ny etsika. Karakara kermesy lehibe izahay tanora eto Antananarivo eto amin'ny région Analamanga. Kilalao kermesy ho an'ny tanora, misy kilalao ho an'ny tanora misy kilalao ho an'ny ankizy ary tsy adino koa no ho an'ny efa zokizokony. Dia manentana ny olona rehetra zany tsy ankanavaka ho tonga aty amin'ny Magoro Beoririka na kanjan'ny finoana ho tonga anatsika an'izany kermesy lehibe izay tena lehibe dia lehibe izy io ao anatin'ny fikarakarana mihitsy izao izay io rapitso zoma io kermesy io dia ahitana kilalao be da be ao ahitana varotra sakafo tsakitsaky be da be tongava fa be da be ao misy manège misy kilalao rehetrarehetra ho an'ny ankizy dia tongava fanasana zany no ataonay tanora eto Antananarivo ho tonga eto amin'ity kianja Magoro Beoririka ity rapitso manomboka amin'ny 7 sasany ny fisokafan'ny vavahady ary miafara
amin'ny 10 ora sasany aorinan'izay mbola misy programme maro samihafa toy ny arendrina toy ny feu de camp arakaraka ny teneniko teo hoe malalaka dia malalaka ny toerana misy atsika tena ataonay izay tena manaraka fipetraram-pahasalama daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy atahorana mihitsy ny eo fa voaja daholo ny fipetraram-pahasalamana. Maro ny antsika mbola ho karakaraina ireto tanora ireto, santatra mbavarany ihany raha mpitso izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena teo. Izy ireto izay mahatsiaro manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa amin'izao akatoka ny fankalazana ny fetiny 4 Jona izao dia saikina nanapa-kevitra ny anafoana ireo lanonana ahitana famorin'olona ny commune izay nanaovana ny fanadihadiana androany. Ny antony dia noho ny tsy fampinana eo am-pelatanana. Na Tsiprian'izay sirindra tsara ny toky raha maro lahy. Noho ny taotry ny Covid-19 dia nifoanana avokoa ireo vahoaka fanao isan-taona raha ho an'ny commune Itosy sy ny commune Ampitatafika izay nanaovana ny fanadihadiana. Raha ho an'ny commune ny Itosy manokana dia eo ny taotry ny Covid-19, eo ihany koa ny olana arabola. Fankalazana ny 10 sy 9 Jona ety anivon'ny commune satria izahay dia tena manomana foana isan-taona zany fety ankalazana miaraka amin'ny mponina, miaraka amin'ny vahoaka izay fety pirenena zay fa ho an'ity taona 2024 ity moa fantatritsika fa tena ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana zao dia mbola eo tsara ny fanentananay zany ny mponina mba hisoroka n'le valana aretina Covid, mbola tsy dia misy ny famorina olona betsaka azo atao araka ny fandaminana moa zany satria aleo aloha misoroka tsy izay mitsabo ary laha tokana ny aina ho an'ity taona ity zany zay dia tena najanona daholo zany ny fety mety hoe ahafahana mamory olona ho an'ny izay fankalazana ny asaramanitra zay. Ny accès social mandeha foana fa reny atao mitsitokatokana zany, atao mitsitokatokana fa tsy asia faborondana na famorina na inona fa atao mirindra ao anatin'ny fandaminana tsy atsona olona betsaka zany fa mandeha tsirairay arak'izay. Ho an'ny amin'ny commune Ampitatafika kosa indray dia toy izany. Nofoanana ny famorim-bahoaka fanao isan-taona, saingy ny fanomezana kosa ho an'ireo mponina sy ireo sahirana dia mitohy hatrany toy ny isan-taona. Ny fety zany iraisan'ny daholo be aloha amin'ity araka ny fandaminana dia tsy misy le ny tanimena be le miaraka amin'ny artista sy andraisan'ny akizy ety toerana sy ny artista ety tanàna. Ny antony dia noho n'ilay valana aretina coronavirus eo koa n'ilay entimanana tsy naharaka. Ny atao nefa ny délai social mijanona foana iny manome olona 900 nomena vary 10 kilao isak'ireo 900 ireo miampy cache-bouche folo dia misy savony ihany koa. Zay zany ny tapaka atao anatin'ny fivoriana dia manomboka rapitso ny fizarana dia mifarana rapitso ihany koa ny fizarana. Tena feraha miasa amin'ny 3P fa kosany voatery mandray anjara ny commune amin'ity. Ny antony efa manomana n'ilay 3P koa amin'ny 6 juillet ny fanadinana CEPE izay misy mpiadina eo amin'ny 3,900 dia omen'ny commune sakafo atoandro vary tonga dia masaka miaraka amin'ny laoka sy ny desera dia efa manomana ny ihany koa ny commune dia le PDF zany lasa nizaraina roa. Misy ny manao ny social ny 20 Jona dia misy ny manao ny social ny fanadinana CEPE. Dia voatery tsy maintsy mandray anjara arabola ny commune izay ataontsika hoe ireo amin'ilay tombana aloha dia ray apahatelo ny vinavina ny vola mivoaka ny commune.
Ny vaovao tapatapany kosa indray. Vaovao makasika ny fiatrehana ny fetim-pirenena dia foana tanteraka ny tsena isan-kerinandro etsy Mahamasina sy Isotry ary ambodin'ny Sotry manomboka izao. Tsy verina zany raha tsy aorian'ny fety raha noty izay nivoaka hatrany. Noferana hatramin'ny 12 ora ihany ny ora fisokafan'ny tsena etsy Mahamasina ny andro ny 25 Jona raha tsy misokatra mihitsy izany ny andro ny 24 Jona tontolo andro toy izany ihany koa ny eny Anosy sy ny manodidina. Voakasika izany ny trano fisakafoana, ny bara, ny zaridaina sy ny hafa. Ankoatr'izay dia tapaka tsy misy lalana misokatra etsy Mahamasina sy Anosy mandritra ny 24 Jona io. Navily kosa ny lalana ho an'ireo taxi be ho an'ny androany sy rahampitso tontolo andro raha ny fampahafantarana izay nivoaka hatrany. Voahositra ho tompon-dakany Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra ny AS Sadema taorian'ny fandresena roa ny otra rehefa nifanandrina tamin'ny ekipa ny Ajesayat ny bypass tamin'ity androany ity. Fanefa n'izao ny AS Sadema no nibata izany anaram-boninahitra izany raha toka ny taona 2024 no nandrobaka izany farany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia nahazo ny tapakila hiatrehana ny fananana lao olimpika atao any Tokyo ilay judoka malagasy antsoina hoe Nomenjanahary Damiela eo amin'ny skajy latsaky ny 13 kilao. Ny fitambaranisa azony nandritra ny fiadina ny tompon-dakany Afrika 24 natao teto Madagasikara sy ny fiadina ny tompon-dakany Afrika 1 izay natao tany Dakar farany teo ary ny fiadina ny tompon-daka eran-tany tatsy Budapest tany Hongrie natafita ity mpiatroka malagasy ity. Taorian'ireo mpibata fonjam-by amin'ny rahalahy antsoina hoe Eric Stojo dia niampy any Damiela indray araka izany ny solon-tenany Madagasikara nahazo ny tapakila andraisana anjara mivantana amin'ity lalao olimpika ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray atahorana mafy indray ny mety idiran'ireo firenena sasany ao Eropa amin'ny andihan'ny faha-efatra amin'ny valan'aretina Covid-19 raha ny fantatra. Raha nambaran'ny OMS mantsy dia famparitaka amina firenena maro ao Eropa ilay variant vaovao antsoina hoe variant Delta izay aingam-pamindra. Isany efa voakasika izany ny ao la Frantsa amin'izao fotoana izao ka miatso ny anapahariana ny vaksiny farak'izay aingana ireo tompona ndraiky pahasalamana any antoerana. Mitatitra amintsika ny andindiny mikasika izay Njavan-Driamahefa teo amrindra tsara ny tahiriny aina. Dans cette EHPAD près de Dax, 23 résidents testés positifs au coronavirus, plus d'un tiers des personnes hébergées, plus 6 membres du personnel. Faritra 13 ao Eropa amin'izao no ahitana ilay Covid-19 variant Delta raha nambaran'ny Organisation mondiale de la santé na OMS. Raha ho an'ny ao Frantsa manodidina ny 7 hatramin'ny 10 isan-jato eo ireo marary mitondra ity variant Delta avy any Inde ity ary ny 70 isan-jaton'ireo tranga vao marina atao départemental Londres saika avy amin'ity variant ity avokoa hoy Latal mpitondra teny ny gouvernemanta frantsay. Aingam-pamindra tsy toy ireo trangana Covid-19 fa ity variant Delta ity ka ina ny mety hiparitahan'ny faran'izay aingana ao Eropa hatramin'ny volana Aogositra hoy ny fitoerana iray manara-maso sy misoroka ny aretina ao Eropa. Hetsankilany nanamafy ny profesora Gérard Dubois mpikambana ao anatin'ny Académie de Médecine ao Frantsa fa azo atao tsara ny misoroka io variant Delta io amin'ny alalan'ny fanaovam-baksiny fanefitra ny valanaretina Covid-19. Vaksiny karazany roa ihany nefa no matohitra io variant io ka isan'izany ny vaksiny AstraZeneca izay miaro hatrany amin'ny 920 isan-jato ary ny vaksiny Pfizer izay miaro hatrany amin'ny 920 isan-jato. Hatreto anefa mbola ny 1.30 isan-jaton'ny mponina ao la Frantsa no vita vaksiny raha ny loharanom-bavao. Tanjon'ny la Frantsa araka izany ny anapariahana ireo vaksiny roa voalaza tetsy ambony ireo mba hifehezana ny fiparitahan'ny variant Delta ity. 10% des nouvelles infections dans l'Union d'ici fin août. Ny vaovaon'ny politika dia niresaka taminay ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM niresaka momba ny fanovany mpitondra fanjakana ilay lalàna mifeny antoko mpanohitra eto Madagasikara. Nambarany fafanimbansimbana ny demokrasia iny fihetsika ny mpitondra fanjakana malagasy iny. Araora ny fanedetiana eo amin'ny sary sy rindra tsara ny toky Ramarola. Ny mpitondra ihany te ametraka araka izay tiavany azy sy izay mety aminy ho lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Raha ny fihetsiny tamin'ny fanovana ankitsirano sy antsokosoko ny sa tamin'ny feny fanoerana eto Madagasikara. Mazava
fa izay manaiky ho saribakolony sy mety ho baikony ihany no apetrany eo. Ny mpandrindra nasionaly ny entourage VM moa tena nambara fa saritsarina demokrasia fa tsy demokrasia tena izy no apetraka eto Madagasikara manoloana ity tranga hafahafa ity. Tsy taio crise politique mahatonga ny crise eto amin'ny firenena ka rehefa zavatra toy ireny dia mila ataoko hoe ny tenerana ny be sy ny maro. Toko politika ny resahana na mpanohitra na tsy mpanohitra dia manana anjara fitenenana amin'izany, miady hevitra amin'izany. Zay neny natonga ny lalàna iny nampangininay aloha tamin'izay tao amin'ny Sénat hoe andao satria tolotra avy any amin'ny député izy hoe andao aloha velarina bebe kokoa zany resaka zany. Satria tena fantatra zao fa dia tady idin'ilay mpitondra ho anazy ny fanoherana. Mahasika tsaina ve zany hoe ilay mpitondra zany ny anondro ny lehibehan'ny fanoherana ohatra raha zay ny ilazana azy sy ny ametra ny faim-piainan'ny ireo mpanohatra. Zay ve zany le davina Madagasikara lasa saritsarina demokrasia ne zany satria fantatry ny mpitondra rehetrarehetra fa ny tany tsisy mpanohatra dia tany lasany amin'ny didijadony zany, teny tokana zany, teny midina tsisy fampiarana izany. Zay ny tia mpitondra tongavana dia samy mandray ny valika sasarany eny zany rehefa tonga ny fotoana. Fa mbola naneo ny heviny izay mikasika ilay raharaha famoahany France 24 ilay fanendidiana tany Atsimonosy momba ny fiainan'ireo malagasy tratran'ny kire ihany koa moa irivo rakoto vao tamin'ity androany ity. Nambarany fa ho lany andro amin'ny fanenjehana ireo olona tsy mahafaly azy indray sy ny mpitondra fanjakana malagasy. Ny antsiprian'izay mbola eo amin'ny sary sy rindratsany tokaramarila hatrany. Niparitaka tao anatin'ny tambajotran-tserasera ary hitan'izao tontolo izao ny zava-misy marina any Atsimo tamin'ny alalan'ny fanendidiana nataon'ny mpanao gazety ny France 24 eto Madagasikara Gaël Borgia. Niteraka fikorontanana natao andapa ifivoahany vaovao io satria nanohina olona maro ny fahitana tao anatin'ilay horonan-tsary nivoaka fa mihinana hoditr'omby efa maina fanaovana kapa ireny ireo olona tratran'ny kere any Atsimo. Ankoatra ny fiparitany compte fake dia nandisy io vaovao ihany koa ny governoran'ny faritra Androy taorin'izay. Nanao totoafo kosa ny fanaratsiana sy fanendrikendrehana any Gaël Borgia ho namoaka tsy marina ary nisoketana mihitsy aza fa ny vidiolona izy anaovana io fanendidiana io. Namoaka porofo indray ity farany androany ary namoaka ity horonan-tsary ity tao anatin'ny pejy Facebookny. Azo hanigny fa saingy tsy hinanana azy efa nitestevana amin'ny tomboky fanoharana an-tomboky dia tsy mety hanigny zany na fanoharana an-tomboky fa izy na ho izy amin'izao avao dia azo ketrehiny. Mety ka havombo aloha heky azo zay zany ty raha anovana azy faly io fanoharana tomboky ty raha toy io fanohary tomboky le tsy azo hanigny amin'izay fa faly fa manahaky ankabezay hanigny zao azo hanigny. Zany mama zany saroty amin'ny resaky tandroy zany hoe raha farinanga tomboky mbo hatao ambava koa tena saroty na falinia fanoharana tomboky tsy azo hanigny intsony fa zao raiky mbe azo hanigny satria mbo raha mbo tsy rinanga tomboky. Fa manina le olo mihinana daron'omby no tsy misy sakafo anigny dia tsy maintsy miafina amin'izao tsy vao zao hoe daron'omby tsy hohany raha vindraka hita ho azo kia hana ena fa handesy mitampy ay. Arao mpanao interview to arao taraigna arao amin'ny président zahay fijaly ay ho etoa Mandeha mafy ankehitriny ny fanaratsiana sy ny fanenjehana an'ity mpanao gazety ny France 24 ity ka laza arivo rakoto vao fa disy fahavalo indray ny mpitondra fanjakana raha olany andro anenjika an'ity mpanao gazety ity. Asa io moa zany tena raha amin'io dia ataoko hoe
Manampaizana aveo manara-penitra tokoa hoe fidonana amin'izao fotoana izao nefa ozy atao tsy dia zany loatra e. Raha zany ny fahaizana communication dia fahaizana communication tsy manafina amin'ny marina. Fa aveo amin'ilay marina fijery azy mampitondra no mijery an'iny zava-misy iny dia manarina an'iny. Lasa any amin'ny adina amin'ny mpanao gazety ve sy vaovao to mamoaka ny zavatra tena misy ve dia matezitry ny olona. Sanatria raha atao ohatra an'ireny hoe ray aman-dreny mandainga dia hitany ankizy lehilahy dia tezitra ilay ray aman-dreny dia fialahany tamaina ny zanany nefa izy lehibe ny mandainga. Ta tsy teny marina. Zao andro mazava zao ve ianao ny fanafina sy andany andro amin'izany ny fahorian'ny olona tsy mihinan-kanina very asa. Ane zao ny lara-pahamehany fa tsy niady amin'ny mpanao gazety. Raha tena marina tokoa fa manely vaovao tsy marina ny mpanao gazety na iza avy any an-dafy na eto Madagasikara dia misy eny lalàna mifehan'izany fa tsy zany ny andanitsika andro eto. Marina no marina foana. Raha fa miteny ny fanjakana manao fihetsika toy ny fanjakana dia miahy ny olona hoe mandainga ny fanjakana tsy mataty ny marina ny fanjakana. Tsisy maniry an'izany ene hoe ho marina daholo ireny fa inona no tombontsoa an'ilay mpanao gazety zany amiko raha za zany no mijery anovan'izay zavatra marina eo satria zatra ve satria misy apahany. Malheureusement ny fitenenana indrisy nefa misy apahana mpanao gazety tsy mahasamy teny marina satria fantatritsika mahazo ny olona zay miteny marina ka manelingelina ny fitondrana. Mila mahazaka an'izany ny mpitondra e. Zay ny nazaka an'izany tamin'izay nitondra e. Firy natao. Fa dia amin'izao fotoana izao zany dia eloko eto amin'ny tany mamonina nefa marina ho marina foana. Tsy mahagaga raha izao fihetsika ny mpitondra fanjakana izao. Isak'izay misy maneho hevitra na mamoaka vaovao tsy mahafaly ny mpitondra fanjakana dia misy hatrany ny fanasoketana miatraminy. Fatatoato dia ny sesisesy ny fiakarana haino aman-jery ataony eo anivo ny orinasa Jirama momba ny paikady vaovao anarenana ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ity orinasa mpanjakana ity anefa izay isan'ny tena mampikaikaika ny maro ny fomba fiasany noho ny tsy fahatombanana lava. Ny tondra ny zava-misy eny Antsimondrano androany ny solombavam-bahoaka voafidy tena toerana tamin'ny anarany Tokotama. Aroany fandetiana nataony namana mpanao gazety Germain Menjanahary teo amin'ny sary Sindra-tsary ny Manora Andriamalala. Orinasa manjaka tokana amin'ny famatsinana herinaratra eto Madagasikara ny Jirama. Enamby 70 taona izay nijoroany ho an'ny mpanjifa. Ny hita nefa dia tsy mitsahatra mitotongana ny fahaizana fahafahampo ho an'ireo mpanjifa n'ity orinasa mpanjakana ity. Tao anatin'ny 12 taona maherikely. Ity orinasa ity izay manana toana ara-bola manokana ao amin'ny teti-bola-mpanjakana kanefa dia tsy mety mahava ny olana sy ny fitaraina n'ireo mpanjifa izany. Akoatra ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana dia mbola nisy ihany koa ireo fanampiana azontsika avy any ivelany mahakasika ny Covid. Ny apahambola tamin'ireny dia mbola nanampiana ihany koa ny Jirama zany ahafahana manarina n'izany orinasa mpanjakana Jirama zany. Marina fa mbola maro raha ny faritra ato anatin'ny distriktina Antananarivo Atsimondrano no misedra an'izany hoe fanapahana fahatapahan-jiro matetika izany. Ary mahakasika ny rano moa dia na dia eo ary ireo vahaolana efa nentin'ny Jirama indrindra amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina iny dia mbola maro ireo bidon milahatra zany amin'izay rano fisotro zay. Midika zany fa mbola tsy ampy ny tolotra izay omen'ny Jirama kanefa dia efa maro ireo fanampiana sy famatsiana ara-bolana zany orinasa mpanjakana zany dia hitanay fa ny eo amin'ny lafin'ny fitantanana no mety misy lesoka matoa mbola miaina amin'izao fahasahiranana izao foana ny vahoaka mahakasika ny jiro sy ny rano indrindra ato anatin'izany faritra Atsimondrano zany. Toerana maro no mitondra faisana vokatry ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano lavareny hatramin'izao. Ny alaolan'ny Jirama matetika dia misy ny fanamboarana sy ny maro hafa kanefa hatramin'izao dia mbola tsy voava ny olana momba izany. Raha ho any eny amin'ny cité Itosy manokana izao dia tahaka izao ny jiro an-dalambe na ny éclairage public. Ireny anefa dia isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Iza no tsy manao ny asany? Ny komina ve sa ny Jirama? Nanamafy moa ny teo anivon'ny fitondram-panjakana fa anolotra vahaolana vaovao mba amahana sy anarenana ity orinasa ity. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena manana tanjona anatsara izany ve ny fitondram-panjakana? Hatreto mantsy dia mbola tsy misy vahaolana avokoa ny olana izay hatrehan'ny mponina na dia efa maro aza ny soso-kevitra sy ny fanapahan-kevitra izay natao tamin'ity orinasa ity.
Fanan'ny melanja manokana ho an'ny tontolon'ny fanabeazana androany ny solombavambahoaka alaina Tsimbazafy nisy matsy ny hetsika sosialy ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika fanadinana tao amin'ireo EPP ao amin'ny distrikana Atsimbrano nosatarina androany moa izany fanomezana izany. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany. Tanjona ho an'ny solombavambahoaka alera Tsimbazafy izay voafidy tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara ny isitrahany ireo mpianatra ambaratonga fototra ilamina ao anatin'ny fiatrena ny fanadinam-panjakana CEPE. Nanomboka tamin'ny fizarana fitaovam-pianarana entina hiatrika izany ny tena ny androany tao amin'ny EPP Akadimanga. Tanjona amin'izao ihany koa ny fanampiana ireo ray aman-dreny izay efa miady mafy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe hoa amin'izao fiatrehany reto zanakitsika reto anjany fanadinam-panjakana voalohany ary diplôma-panjakana voalohany izay ho raisiny reto zanakitsika reto no makahery azy ireo hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Ka noho izany dia nitondra an'izay fitaovana kely ahafahanareo miatrika izany fanadinam-panjakana izany ny tenako androany. Mahazo avokoa ny mpianatra rehetra manala CPE eto Akadimanga izay misy any amin'ny 300 mahery dia isitraka n'izany fitaovam-pianarana izany izy ahafahany miatrika ny fanadinana. Ary makahery ihany koa ny ray aman-dreny miatrika ny fiainana amin'izao fotoana izao satria dia fantatra tokoa fa sarotsarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao. Makahery anareo tsokivy lalam-piainana izany ary izay koa dia hijery izay azo atao amin'ny fifanohanana hatrany indrindra amin'izany hoe sehatra ny fanabeazana izany. Tonga niatrika ity fotoana ity ny ben'ny tanàna izay voafidy tao an-toerana sy ireo mpanabe tao amin'ny sekoly ity. Namafy ny solotenan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay voromaro niatrika izany fa zava-dehibe izao fietsika ataon'ny solombavambahoaka izao. Dia misaotra betsaka anareo zay ray aman-dreny ny ankizy rehetra tsakanaka eto Akadimanga amin'ny fahatsiarovanareo anay. Dia misaotra indrindra tompoko makasitraka enga mba hitoy izao zavatra izao mba hanetanana ny ankizy rehetra amin'ny ny anao moa zany hoe le fanabeazana tena sarobidy aminao tokoa. Dia makasitraka indrindra monsieur le député. Taoriny teto amin'ny EPP Akadimanga dia nitsidika sy nizara ho an'ireo mpianatra tamina sekoly hafa ihany koa ny solombavambahoaka. Nanotrona sy nanampy azy tamin'izany ireo tanora tiako Madagasikara tao an-toerana. Taletsekoly ho an'ny mpampianatra, ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ho an'ny mpianatra rehetra tsy akanavaka eto amin'ny EPP Marobiby no mandray anao. Dia faharoa koa makasitraka ny amin'izao ezaka fizarana kasibosy fizarana fitaovana ho an'ny septième izao. Ankoatra ny fizarana fitaovam-pianarana dia notolorana vary ihany koa ireo mpanabe ireo tao amin'ity sekoly ity. Sarobidy ny fanabeazana hoy ny solombavambahoaka ka izany no anton'izao fihetsika izao satria ireo no avin'ny firenena no mafisiny fa santatra mba varany andry ity no tanterahana androany ity. Fa tsy vita ny fampisehoana makety tsara tarehy sy mampanonofy ny fiainan'ny vahoaka hoy ny olona sendra ny mpanao gazetinay amin'ny androany ity. Ny fotodrafitrasa afaka mamorona asa no tokony atao lara-pameana araka izao fanadidina nataon'ny Ravora Zafimahenina sy Manora Andriamalala izao. Tsy mbola misy tato anatin'ny 10 taona nazony Madagasikara fahaleovantena izany fampisehoana sary na makety entina ambaboana fotsiny vahoaka izany. Ny eo tsy vitany eo arosiany ny antifanjakana ity ny ankamaroany toa lasa fiomezana sisa toy ny teleferika tsara ny fivoarana saingy tsy ilaina raha miamahantra ny vahoaka ato anatin'ny firenena iray tsy mifanaraka amin'ny tena ilaina ny mahamaika ny mpitondra. Mpamboana asa ho an'ny tanoa mba ilaina le vahoatina mondala na ny asa ho an'ny olona rehetra satria ny asa ny tsampy zao ho an'ny vahoaka adiniana satria raha omena vola izy zava-poana omena pary zava-poana fa ny asa zany ny tsara ho an'ny vahoaka ka fanehinan'olona ny asa mba ilaina ny fahaleovantenany amin'ny zava-drehetra na ny tokantrano na ny sakafo mavidy izy famohana asa ho anazy nina hoe na asa maleo tena na asa nahoana asa mba ilaina ihany le olona mba hiasa hanam-bola fa raha mahana vola izy afaka mahavidy sakafony afaka mahavidy fitaovana afaka kolokolo zareo taloha ny olona taloha tamin'ny asa navidy télé isan-trano zany hoe le olona manam-bola afaka mividy
fahefandratsika kely mampiaingo ny tokantrano mandravaka ny tokantrano ary mahavita fanorenana trano anazy iny zay na misy le olona vao misy ny asa tsena zao ny tokony amboarinao anazy manao sakafo le manao restaurant mba nokatra restaurant zay zany mba zavatra eriko asa maharitra fahatsara ny vidim-piainana sosialim-bahoaka ary ny fisitrahany rehetra fahasalamana sahaza azy no tokony mahasoa ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia fampantenana pokaty sy ronono tavy no atao zany ao anatin'le ny zavatra lehibe zao ilain'ny voaka ny laram-pahamena dia ny fiainana andavana ny sakafo hohanina zay zao ny tena mahaoro ny vahoaka ny vidim-piainana miakatra tena mitsalinga ny vahoaka amin'izao amin'ny PPN eo koa ny jirama miakatra ny jiro ny rano ny fambolena zany no tokony hojerevana zany rehefa tena hoe zay aloha no marano voaka dia zay aloha jereny re sosialy mbahoaka zay rehefa milamina zay dia jerevo amin'izay atao amin'izay ny fotodrafitrasa rehetra asiana terrain zao isaky ny faritra isaky ny distrika dia ahoana nefa ny olona tsy mihinan-kanina ny olona tsy mianatra ny vidim-piainana miakatra ny asa tsy misy asa maharitra ho an'ny vahoaka zay koa tena zava-dehibe ary tadidio fa ny covid amin'izao dia betabe no fijery asa betabe no tsy manana asa maharitra ho an'ny vahoaka zany no tokony atao raha tena hitondra n'ity fireneny ity tsika fa aza hosodoko fampantenana foana ve no atao roa taona sy tapany teo maro ny zavatra tsy vita reny loto tanterahana ry Andriamatofoloha sy ny fitondram-panjakana rehefa vita reny zay indray no vao mampanantena zavatra ho an'ny vahoaka nazavany Petro-Karena Ralson Roger fa fotodrafitrasa tsy mitondra fiovam-piainana ho an'ny vahoaka no mamaika ny fitondram-panjakana asa vetivety ihany no miforona fa tsy maharitra tsy ny rehetra ihany koa no afaka hatakatra izany toy ny bulletin fa ireo vahiny mpampiasa vola be fa momba ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana amin'izao fotoana izao dia mpana politika iray no nitondra ny heviny ary niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany isana sy niresaka manokana ny fanodikodiana mbola-panjakana amin'izao fotoana izao nambarany fa tokony hijoro amin'ny andraikitra izay nametrahana azy ireo sampana natao hiady amin'izany Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala nofinofy ny mahatanitandalana any Madagasikara ao anatin'izao fitondran'izao hoy ny mpanao politika efa betsaka ireo olom-panjakana sy manodidina ny filoham-pirenena no ahenona fanodikodianam-bolam-panjakana sy volam-bahoaka miaraka amin'ny pirofo saingy toa vitavita ho azy sy tazam-potsiny izany raha tena mpitondra samiady amin'ny kolokolo no misy eto dia tsy miambahamba mampiditra ponja ireo olona zay hita fa meloka ananana pirofo ireo akisaka miala amin'le toerany fotsiny le olona dia amin'ny decity iny amin'ny resaka kolokolo na fandikan-dalàna na fanodikodianam-bolam-panjakana io dossier-ny crampla ohatra zay na tsy misy kolokolo ary reny dia reny atao délit d'initié tamin'ny volana février na janvier nge rehefa nitokana mpianatra université teto Madagasikara resaka bourse dia niteny Andriamatofo premier ministre hoe le vola efa nalefany misy fa misy manao détournement fanodikodianam-bolam-panjakana amina milliard any amin'ny université dia misy any hoe mpianatra fantôme moa tsisy mpianatra anao fantôme zany sarotra be na mpianatra anankiray andeha anao inscription fantôme any fa le ao anatiny ao le tokony andraikitra zany manao mpianatra fantôme dia mandrakitiny androany nareo ve efa nareo hoe nisy olona samborona tamin'izany détournement na milliard tamin'ny université zany na efa nisy nigadra tamin'izany hoe tsy mbola naheno nefa diso premier ministre niteneny iny efa fanindiminy voaka le volamena 73 kilo iny efa fanindiminy io dia nefatra zany tsisy sambotra ay anisy fitantanam-panjakana ohatra zany dia manontany teny eny hoe mbola misy tapitandalàna ve eto no mamfisy ny tipisehatra politika ity hatrany fa tsy tokony ho afamaina ireo izay manao ratsy rehetra eto amin'ny firenena saingy nitsikatra hoy izy dia ny mpitondra mihitsy no manomevahana ireo olona izay manao izany eto amintsika za koa ny fijeriko dia tokony tsaraina any amin'ny tribunal commun daholo ny olona rehefa manao atsona na farafaratsiny any amin'ny cour suprême avy hatrany hoe izy zareo zany satria olona ambony izy dia any amin'ny cour suprême izy nitsaraina ny manentsika an'ireny zany tokony hoe bianco sympaque fa raha ny bianco olo ako manokana dia manoloana fitarainan'olona ambony kolokolo dia angady tsy matapakatra izy ary malaza tsy nana ohatran'ny vileona tsahoana ny paka ny pôle anti-corruption mba reko ihany mba be dia be ny nandalo tao fa ny olana koa tsy décentralisé izy io fa ohatrany hoe teo Antananarivo ihany misy ka za lasa veriko any amin'ny filohan'ny république tamin'ny kabariny tany amin'ny 2018 angamba an'iny hoe
mbola misy tantandalana veto Madagasikara de avery koa any aminazy le izy sarotra ny arenan'ny firenena sy arenan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha toka izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ho iatrany ny nambarany itsy ankilany dia no amin'ny fisiny ihany koa fa efa manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny tsy fananganan-tsaina ankatoko ny antsaramanitra izao dia efa pirofo miariary ary tokony hatonga saina ny mpitondra fa tsy mankatoa azy ireo intsony ny vahoaka no toetra ratsy miseho eto amin'ny firenena io. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany omaly ireo mpanolontsaina an-tanàna eo anivon'ny commune Ambonivohitra ao Antsirabe. Ankoatra ny valandresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny omaly dia nitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika ireo olana misy eo anivon'ity commune ity omaly ariva ny solotena n'ireo mpanolontsaina ny tanàna ireo atao anatin'ny fandarana say lasa izao tamin'ny andro ny omaly. Ny andindin'izay ary tanteriny Zavandrima efa sy Tahirinaina Ranarynirina. Tsy mazava ny fitantanana misy ao Antsirabe amin'izao fotoana izao ho ny mpanolontsain'ny tanàna voafidy tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara any an-toerana. Eritaona sy tapan'izay no nametrahana ny gouvernoura sy ny ben'ny tanàna tao Antsirabe izay samy antokony fitondrana avokoa saingy mandrakity ny androany tsy tantaratra izay fampandrosoana sy ny asan'ny vaingana nataon'izy ireo. Fa ao Antsirabe nge ka antokony fitondrana daholo ny ben'ny tanàna nge ka amin'ny tokony fitondrana ny gouverneur ane ka amin'ny tokony fitondrana ny manatanteraka ny ekipa rehetra dia mibetsaka ao any ekipa ny fitondrana dia zatra mahampanontany tena ary eo no tena mampankoritsina ny tena hoe fa maninona ny tsy mandroso ity tanànana Antsirabe ity nefa tsara mampatsiahy ihany koa satria omeny dia voalaza n'ireo tompon'andraikitra amin'ny fitondram-panjakana zany hoe io tanàna io ny tanàna nalatsahany tavon'ny filoham-pirenena hoe tena vahany amin'ny tanàna rehetra io dia io mametraka fanontaniana be aminao hoe fa ahoana misy sinema ve sa misy lainga ve sa inona ny zavatra miseho marina fa eo amin'ny tanàna Antsirabe dia misy lavaka ngeza be mitrovoka ao anao dia magaga ihany le izy hoe efa heritaona mandeha. Manampitrotraka ho izy ny fomba fiasan'ny ben'ny tanàna izay tsy manome lanjakory ny hevitra avy amin'ireo mpanolontsaina ho an-toerana hany ka manjaka tokana ny fahefanam-panatanteraka sy ny gouvernora amin'izay fanapaki-hevitra raisiny. Izay mpanolontsaina manana ny finiavanay anoro hevitra hitarika hoe izao ane ny zavatra tsara tokony atao mba ilamina ny tanàna fa nefa le hevitra anay sady tsy raisina le fanatanterahany zareo tsy mandeha amin'izay loany satria tsy misy fandrosoana araka raha tokony izy tokony azakazaka be mihitsy io Antsirabe io amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny tanàna fa raha mieritreritsika hoe ny afetsifetsenao anatin'ny ray andro roa andro herinandro efatrandro efataona fa tsy ahita fiadanana tsy ahita fiadanana fa anenjika anao naiza raha ny fahorian'ny vahoaka izay nifidy anao no ampiasainao anangonana an'izay hitanao fa mety mahasoa ny fiainanao manokana sarotra izay. Fateboka maro ny vohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Saika voaresaka tao avokoa ny mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny na izany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ny tontolon'ny politika eto Madagasikara sy ny toe-karena. Mamitana amintsika izay vaovao izay Iando Miaratiana teo amin'ny rindran-tsany Andry Rakotomalala. Niteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro teto amintsika ilay horonan-tsary fanadihadiana nataona mpanao gazety iray tamina haino antsiry frantsay momba ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka sy ny kere any amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny ka nanova ny gouvernora fanambarana manameloko izany horonan-tsary izany. Nampangaina ho mpandaina ilay mpanao gazety no sady tsy malala ny fiainam-piarahamonina ny Atsimo. Nitondra ny heviny ihany koa ireo solombavambahoaka sy mpanao politika atao anaty ny fandarana miara-manonja androany no mafisin'izy ireo fa tsy tantaratra mihitsy ny mpitondra zavatra fa ny mahamaiky azy ireo vaindray no miazakazaka mampiseho sy mitady vahaolana manoloanjany. Nanampy sy tena nitondra fanampiana hatrany ny fitondrana Amerikanina ary ireo no anisany nanampy an'izany mpamina zany izay voaingana kely tamin'ity herinandro ity no tonga teto amin'ity Madagasikara ity ary tonga nitsidika nanatry maso nahita maso izany zavatra mitranga any amin'ny faritra Atsimo zany ny olona avy any ivelany ny mpamatsy vola avy any ivelany ny PTF ny partenaire ny mpamatsy vola mpanampy any Madagasikara mahita an'izany zavatra mitranga zany ry zareo indray no taitra meloha antsika fa le mpitondra fanjakana tsy misy ninina hoe fanapa-kevitra raisina. Ankoatra io
napakapeo ny solombavam-bahoaka manolona ny amin'ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao. 6 778 milliards d'ariary ny fandaniana rehetra manontolo avoakan'ny OGT ny volana novambra 24. Richard Lepopman nefa miteny fa navita 95% mahita 10 000 zany izy 10 000 milliards ariary. Rehefa iverenantsika le OGT entre les 6 778 milliards d'ariary sy le 10 000 milliards ariary dia mahita zany tsika 3 000 milliards ariary. Le ministre ray volana ve zany nareo navita nandany 3 000 milliards ariary tompoko. Mba hazavao anay ny laninareo tamin'iny 3 000 milliards ariary. Tsy mazava mihitsy zany zavatra zany raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fampidiram-bola aritsika tsy mahatratra an'ilay 551 milliards ariary. Fitsika ry fandaniam-bola kakitsika mijery an'le izy hoe mahita 10 000 milliards ariary lay ministre fitantanam-bola. Lafiny zavatra maro no voresaka tao anaty ny fandarana miara manonja androany. Nanatsika fonany ireo mpanao politika sy solombavam-bahoaka ireo tsy fetezana eto amin'ny firenena. Ny vahoaka trano no mizaka antserany ainy manolona ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra. Fa zay zavatra zay le teneko hoe kosatria ampitahorinareo ny olona miaya amin'ny kapoakany olona dia tsisy masamy joro na teknisianina zany na mpanao politika zany mba miteny hoe zao angeny tsy mety amin'izany zavatra teneninareo zany. Tsy anareo ny tian'ny olona fa ny kapoakan'ny olona mampiay azy androany. Tsy anareo ny eken'ny olona fa ny kapoakan'ny olona mampatahotra azy androany. Dia manararoatra nareo dia mitsinjaka nareo ao ambony ny fahorian'ilay vahoaka. Amaranantsika ny vaovao dia nesorina tamin'ny toerany Matale Général azy teo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar Andriamatoa Tovo raha maholomia Sorabe Manatsoa araka ny tatitry ny filan-kevitry minisitra ny voaka omaly alarobia. Isan'ireo olona voaroroy ho niraitsy kombakomba tamin'ny fandranana ilay volamena 17 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo ny tenany ka izay no heverina fa antony izao fanapahan-kevitra izao. Dia zay ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana Global News aorian' izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny famerenana ny fandarana aona marina ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Colombiana izay ahitantsika ny Zoe Saldana izany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ry tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.